Fa miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fifanarahana nataony AMDMP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Promotion des Entreprises tamin'ny orinasa Sinoa mikasika ny fandefasana sambo-mpanjono miisa 300 eto Madagasikara. Nitondra fanazavana ny ministry ny Jono Augustin Andriamananoro fa sady tsy nanakana hevitra mikasika io fanaovatsy ono tsy mahafantatra ny votoatony ary tsy nandray anjara amin'ny fanaovatsy nambarany fa ireo délégation tany Chine izay nazavainy fa tsy tao anatin'ny tenany no nanao izany Sinoa izany délégation tareny filoham-pirenena teo aloha ka ny filohan'ny AMDP no nanao ny ministry ny Jono izay hovahintsika eto rehefa avy eo. Taoriny resabena tamin'ny gazety mivoaka isan'andro na ny tambazotra sosialy dia tsy mbola nisy nanehoana ny fanazavana mikasika ny fanaovatsony amin'ny atongavana sambo-mpanjono Sinoa miisa 300 eto Madagasikara ny tompona ndraiky mpanjakana. Raha nanontaniana mikasika izany ny ministry ny Jono Augustin Andriamananoro dia nanambara fa sady tsy nakana hevitra no tsy nahafantatra ny votoatiny ary tsy nanao sinoa ity fifanarahana ity. Raha ny fanambarany dia andro vitsy mialohan'ny fametraha-pialany ny filoha teo aloha ny 4 septambra lasa teo no nitanterahana soni nandritra ny dian'ny délégation nanotariny tany Chine. Soni ny fanaovan'ny orinasa Sinoa iray sy ny filohan'ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Promotion des Entreprises Hugues Ratsferan tamin'ny alalan'ny Vina Économie Bleue. Nanamafy araka izany ny ministry ny Jono Augustin Andriamananoro fa tsy tao anatin'io délégation io ary tsy nanatanteraka ity soni ity. Araka nambara teo dia vahintsika androany ny ministry ny Jono sy ny Arena Andranomasina Augustin Andriamananoro miarabanao Andriamato ministre. Miarabanao Andriamato Abrahama Razafy ary miaraba ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany koa. Andrasana fanazavanao mahakasika n'ity resabe na amin'ny gazety zany na ihany koa amin'ny tambazora tserasera mahakasika n'ireo Antony miisa 300 mahery amin'ny Sinoa ireo Andriamato ministre. Ya, ny voalohany teny moa dia misaotra ny fanasana eto amin'ny fandaharana satria maro tokoa ny fanontaniana izay mipetraka mivoaka malagasy ary fotoanany izao izay ahafantarana mivoaka malagasy ny tena zavatra misy marina mikasika ireo ataoko hoe fifanarahana ny fanaovana sinoa izay nataon'ny ireo namita iraka niaraka amin'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny mpanaradia azy ary isany amin'ireny ilay sapanirana izay eo anivon'ny fiadidinan'ny république atsointsika hoe AMDP na ny Agence Malagasy pour la promotion des entreprises ihany koa ary io zany no nanao soni izany ataoko hoe fifanaraha-piaramasy izay mampiteraka fisavorivoritsaina manivoaka malagasy ankehitriny tena marina dia izao Andriamato Abrahama Razafy raha ny ataoko hoe ny famezana fahazondalana hitrandraka ny ranomasy Madagasikara indrindra raha sambony jerena na sehatra ny Jono dia misy ny ministera tokony andraikitra izay voafetra moa zany anivon'ny gouvernemanta moa dia ny tenako zany no voatendry ho ministry ny Jono sy ny ataoko hoe Arena Andranomasina. Raha ny marina dia tsy misy famezan-dalana azo avoaka ivelan'io ministera io izany hoe ny tena zany ny tokony sinoa saingy ny mampanaelo ankehitriny dia natao ranodikan'izy ny ministera ary dia natao atsokosoko satria raha ny filazany gazety satria teny gazety ihany koa nahitana ny vaovao hoe signature en marge de la mission ny président satria tamin'ny 7e forum ny FOCAC tamin'ny 2018 moa zany natao ny signature ny fanaovatsiny tany Pékin tamin'ny 10 volana septambra lasa teo ary mariako ary mafisiko fa tsy nisy na mpiara-miasa na solitena teo anivon'ny ministera indrindra amin'ny tompona ndraiky voalohany tena ho zany tao anatin'izany délégation zany fa tao anatin'ny fiadidinan'ny république zany tarihana filoham-pirenena teo aloha no nanao zany fanaovatsiny zany zay mariako fa ataoko hoe mety apiteraka fakorotana-tsaina ary raha tsy mitandrina itsika dia animba lay lala-piarina eo amin'ny sehatry ny Jono satria raha sambo 300 zany no ahititra eto Madagasikara dia hitrandraka ny ranomasina satria izy ireo tsy tafiditra anatin'ilay kategoriana sambo ohatra hoe tony araka voalazanao teo hoe manao pêche en large fa tena manao intizy mitrandraka ny ranomasina mihitsy zany hoe na ny makamba na ny langosta na ny orita na ny trondro maro samihafa zany dia mety ho aribany avokoa tanydomodoza zany ankehitriny Madagasikara ny arena voajanahary eto Madagasikara indrindra ny trondro ary mitaitaina reo mpanjono tadio fa ny sehatry ny Jono dia mamelona eo amin'ny 500 000 zany hoe 10 hetsy
ny olona zay mivelona ao misehatra ny jono eto Madagasikara misy ny tambanjotra ohatra hoe ny tambanjotra miary zay misy ireo mpiara-rombonantoka sy ireo fiaranom-pirenena ansanan'izany reo efa fikambanana isam-pirenena malaza toy ny WWF ny Blue Venture raha tsy teny afaty zay eo ihany koa ny conservation internationale sy ny sisa izay miara miady amin'ny ministera zany iarovana ny sisin-dranomasy Madagasikara mba tsy ny fitratrana gabraraka ary izay eto dia afaka miteny afaka mirehare fa miezaka ny amelanja ny mpanjono malagasy indrindra ny mpanjono majinika mba tsy siny reny ataoko hoe etraketraka ho an'ireny sambo vaventy zay meloelo aty amin'ny tranomasina reny miady amin'ny zavatra io zay ary misy ny fanoana ny fikambanana raisam-pirenena isany amin'izany FAO zay manohana ny ministera zany ady atao amin'izany ary aditsika ny miaro ny arim-pirenena Madagasikara ny zavatra mampanelo ankehitriny dia olona izay tsy fantatro moa hoe Andriamatoa Hugo Ratsifera mialatsiny manolotra anarina satria izy no nanao ny sonia izy no filohan'ilay agence malagasy ny développement économique amin'ny promotion des entreprises inona moa no idirany sy ny fandraisany zay iraka nanao amin'ny filoham-pirenena sy ny fanaovana zay sonia zay tamin'ireto fikambanana vondrona arsa sinoa zay ao anatin'ilay antsoina hoe consortium Tay Century Investissement zay mampanahelo ankehitriny satria tsy mba tao anatin'ny hoe sehatra ofisialy raha ny ministera ny rarambahiny ohatra no nanao zany sonia zany mba azo heverina ihany hoe mba mety misy ihany hoe diatanany gouvernemanta zay olona nahamita iraka fa ankehitriny zany dia ataoko hoe izy tenany samyrery no azo afatotra amin'izany fanaovan-tsonia zany fa tsy tokony hofatotra amin'izany Madagasikara ary tompony teny farany ny vahoaka malagasy satria misy androm-panjakana eto misy ny anjakana mpanao lalana misy ireo soloma vahoaka Madagasikara izay misolo misolo tena ny vahoaka malagasy mitondra ny teniny tokony farafaratsiny alaina ny heviny manoloana nyzany hoe fampidirana ny firenena anatina engagement ohatra protocole d'accord no sy niavina tany Andriamatoa ministra sa tena efa miatra mihitsy izy io raha satria ny fanazavana azy ohatra mbola tsy manaraka ny lalàna rehetrarehetra zay vo tena azo ampiarina le tsy misy ny protocole accord raha fahitako an'ny vaovao satria teny amin'ny gazety moa no nahitako an'ny vaovao ihany koa fa hoe accord cadre nisy ny accord cadre zany moa zany de hoe milaza abolongany fotsiny ihany hoe inona no mety ao anatin' zany tetikasa zany satria la itetikasa économie bleue zay nylazaindrareo de hoe isy ny tetibola eo amin'ny roa faingo 7 miliara tapitrisa dolara zany ary raha amin'ny vola malagasy zany de eo amin'ny 700 sy valarivo miliara ariary ny tetibidiny zay hoentinyrareo zany ho ampiasaina eto Madagasikara amorona anazy tadio fa ny sehatra ny jono eto Madagasikara de mamelona fianakaviana maro ary io no sehatra afatsika miala amin'ny fahantrana manala ny Madagasikara ny ko satria hoavy ny Madagasikara hoavy ny taranaka faramandindra Madagasikara ny arena ranomasina ka tokony tsonjovina sy otandrovina eto zany dia ialakotsiny fa na ny mpiara-miasa na ny sampany raha ataon'ny ministera dia tsy afaka ny anatanteraka izany zavatra zany raha tsy mandalo amin'ny rafitra ara-dalàna ary na isy ary zany zavatra zany de za de amiteny Andriamatoa Abraham Maranzafy fa tsy maintsy mijery zay fiapetratsika mba anajanonana nyo fomba zay ataoko hoe mamiteraka tantely afatrakotra amin'ny arenam-pirenena io tokony isy fiapetra ho raisin'ny gouvernemanta misaotra anao nanaiky na saina teto amplaton TV plus Madagasikara amin'izao alina izao Andriamatoa ministra makasitraka Andriamatoa makasitraka ny mpanaraka fantana eto amin'ny vaovao TV plus Madagasikara any ko